daholo eo. Zay a fomba afaka miteny kely fa nanao nisy opération nataoko zay a de bloqué tsy afaka miteny mihitsy ty vavako ty tsy afaka nisokatra eto ry izy mbola somary sahirana kely a mampiakatra ny ty avesatra molotra efa misy 5 kilao ty manahoana daholo kokoa daholo nareo a tsy haiko 10 andro angam'izay a tsy afaka nanao vidéo tsy afaka nanao live a fa mbola nandalo sedra kely ny fahamanjana de zao a vao afaka manomboka miteny a mbola tsy tena afaka tsara ary de iresaka kely a koa mikasika ilay mbola mikasika ilay raha resaka dokotera iresaka kely momba niny ka iny ako aloha zany a eny mbola eny amin'ny fitsarana ny raha am'izao a miandry ny valin'ny fitsarana tsika hatram'izao voalohany indrindra aloha de misy an'le filohan'ny SMM iny no miteny hoe aza tsabahana ny asan'ny fitsarana aza zao a ok zay le miteny ato amin'ny Facebook fa teneniko anao a ramse mivoninahitra ny aja ambony sy ny fanetretena rehetrarehetra zay ilainao rehetra zany de atolotra anao alohan'ny tenenako a fa raha tsy nisy Facebook a tsy fantatrareo ny nataon'ny ministra ny fitsarana raha tsy nisy Facebook a tsy fantatrareo hoe misy azany raha isa zany a serasera be ao amin'ny fitsaranao raha tsy navoaka Facebook a tsy sininina fantatrareo momba ny knaps raha tsy navoaka ny olona Facebook a tsy sininina mihitsiny ary ny ka ny olona rehetrarehetra izay mandalo fitsarana ka tsy nivoaka Facebook de vita ho azy fotsiny fa rehefa mivoaka Facebook mako le izy zay vao mitatendra daholo na hoe efa navoaka zareo Facebook aloha tena mila ananjy tsara amty fa hitan'ny olo amin'ny Facebook le efa hitan'ny olo amin'ny Facebook le izy namako zao a ramse filohan'ny SMM sady ararotiko namako a 3 taona lasa maty tsy tradrano teo bypass teo ny vady amanjanany 3 taona lasa hatram'izao tsy sininina satria tam'izay fotoan'izay a mbola tsy nanao Facebook tam'izay fotoana nanao Facebook fa mbola tsy tena nalaza tsara ny Facebook a mbola tsy tena navoaka ny olona Facebook de ny ka anankiray rehefa tsy miseho Facebook a rehefa tsy hitany Facebook rehefa tsy avoaka Facebook a de vitany de zay maty de zay maty alevony firifiry ny olona manana raha-pitsarana mitara eny eto fa tena teneniko anao ramse a fa raha ohatra hoe ataonareo tsara raha tena azo atokisana ny fitsarana tsy misy olona hiteny mihitsy eto tsy misy eto fa matoa ny olona mitaraina de tsy afapo amin'ny fiasany eo amin'ny fitsarana ny olona misy resaka ka anankiray resaka viole iny zao a hoe mpampianatra ny nanolana anazy fa mpampianatra manana fahefana kely eo zany ny fianakavian'le mpampianatra le zaza simba mbola any amin'ny hôpitaly le zaza am'izao a de mbola sady miampy hoe rehefa sitrany indray de mbola atao rodage indray de ohatran'izany le izy a rehefa tsy avoakan'ny olona eto amin'ny Facebook fa vita fotsiny any ambadika any de le olona victime indray a no matahotra satria nantany zao hoe andao avoaka le izy a fa le victime matahotra satria izy lasa le victime tsy namako zao ohatrany hoe nanao fahadisoana de zay zany iteny eto foana fa raha ohatra ka hoe tsy faly nareo a raha ohatra ka tsy mety aminareo le izy a de vidio Facebook ohatrany nataony Elon Musk vidio Facebook a de akatono ny Facebook fa rehefa mbola misy Facebook eto de mbola miteny zay de zay tezitra de mba azo tezitra zay tsy faly a de akapoko ny amin'ny vatony lohany fa zay tsy maintsy miteny tsy maintsy miteny zay zao a satria maniny zay tsy maintsy miteny ny asa fanaovan-gazety ary zao a niembotra any amin'ny 7 sa 7 laharana sur 180 ngamby izy zay satria ny mpanao gazety zao a tratrany tsy mahazo miteny de zay zany zao aloha no miteny de rehefa tianareo ho samboriny zay ka tianareo iembotra any amin'ny 180 ndray koa Madagasikara de sambory zay fa tsy problème zany hoe voasambotra satria ny teny zavatra tsy nety tsy problème zany lasa ohatra ho voninahitra zany avy eo de manarakarak'izay mahita commentaire ny olona matetika eto ako amin'ny resaka le cas ny dokotera io a de tiako azavainanareo fotsiny a fa rehefa miteny eto Vanessa de ny polisy kortsy hoe le rike to misy publication Vanessa aiza hono ty olo ty andao samborina
so manko tsy azonareo sao de averinareo fa hoe misy manambana basy ny polisy fa manao publication de aveo zareo manao fanadihadiana de mandray fanapa-kevitra mivandraiky am'izay fanadihadiana zay de raha ohatranareo ka hoe tsy manana olana amin'ny zay fiasan'ny polisy pirenena zay de afaka manoratra amin'ny polisy pirenena nareo hoe ok zay ry polisy le fijerena Facebook ny Vanessa Manonga ok zay le fijerena Facebook ny Vanessa Manonga satria tsy ohatry zay ny fiasan'ny polisy fa rehefa mahazo publication izy de manamarina izy de ataony fanadihadiana de zay izy vao mandray fanapa-kevitra de manarakarak'izay rehefa maninona moa zany mizezizesy tamin'ity hoe présomption d'innocence isaky ny mihetsiky ity rehefa dokotera fa rehefa ohatra ka hoe mpampiady akoho rehefa ohatra ka hoe mpanendaka rehefa ohatra ka hoe olafa ny tratra manao zavatra na hoe mbola tsy voamarina ary de avoaka Facebook tsisy mimenimeny zany hoe tsisy mitomany zany hoe za mbola avoaka aloha fa zao fa rehefa hoe dokotera de miara-mirona daholo ny dokotera rehetrarehetra hoe manimba corps médical le izy mitena anareo fa ny dokotera manao ny asany ny dokotera tena hoe manao ny asany amin'ny atsaka sy andavana tsy ho mailo am'izany ary tsy maloto ny resaka ohatr'izany raha ohatra ao ambadika ao ao arinao zany hoe mivoaka ny didy zany de mivoaka hoe zao ny valin'le didy tsy problème ho an'ny dokotera manao ny asany ara-dalàna zany fa gaga amin'ty rangaty ka zay ny tsy maintsy ho teneniko azy aveko kely anareo hoe ty rangaty ipitera lasa aloha averiko valina tsy vakina tsiraray tsara ny message ny pitera dokotera hono izy fa mitena anareo fa raha ohatra ka hoe dokotera any Paris nareo ka ty dokotera ty ny consulteavanareo de mailomailo ihany ozy izy mantsy anahako mandefa message anay izy efa inona voakako taminareo iny moa le messageny efa navoakako taminareo iny moa le messageny hoe bonjour ozy izy aty raha koa itory koa petera hoe avoaka ny capture d'écran message de mahazo mitory petera bonjour aty Madagasikara zao de niresaka tamin'le dokotera vao endrikendrika onan'olana marary miangavy anao ampanajana anala ny publication nataonao ny ampangasy fa fantatro ny marina tsy anala publication ary mbola ho ampiko raha tokony ampina tsy nisy viol ozy izy herinandro taorina consultation de fa SMS ozy izy le patiente ipiéger an'le dokotera petera le dokotera naleanao dokotera tsy mitovy amin'ity dokotera le teneniko ty satria le patiente io de patiente première consultation io ary io ihany ny consultation fa tsisy hoe herinandro izy de niverina izy de zao izy tsisy an'izany ka dokotera hafa le fantatrao fa tsy io efa niteny io dokotera io tamin'ny consultation voalohany hoe mandehana manao échographie de miverina encore une fois tsy io patiente io le izy na patiente hafa ndraiky ngamba ty hitanao ty soit dokotera hafa ny hitanao soit patiente hafa fa hatreto zany aloha de ordonnance anankiray ticket de caisse anankiray daté tamin'ny 22 avril no any amin'ny dossier ihany 22 avril zay ihany izy ny tany ka tsy haiko hoe patiente iza no hitanao de dokotera iza no niresahanao nilazanao fa hoe efa nisy herinandro izy de miverina niverina izy fa tsy nanao eko ary nanaiky ny touché vaginal fa tsy niterena sady tsy nanohatra ny tsy nitory teny eo de aveo hoe victime d'attouchement sexuel 22 avril ny acte no niseho manodidididina ny teo amin'ny tamin'ny ray sasany tamin'ny roa teo 23 avril no mipetraka ny plainte ka tsy haiko tia niteneninao ty hoe herinandro tao arina izy vao nanao herinandro tao arina izy tsy nanohatra no tsy nitory teo eo izy ianao herinandro tao arina 23 avril tsy haiko hoe ao anelanela ny 22 avril sy 23 avril nga misy firy andro fa ianao raha ohatra ka hoe zay ny etika anao amin'ny madokotera anao de ianao nga mano juste hoe nahay tsy enjera le nomenclature reny fotsiny na tonga anao ho dokotera azao ozy izy ny présomption d'innocence fa azo torina anao manala baraka olona za zany tena manasa anareo rehetrarehetra amin'ny teny io hoe anna mba torio ako fa tsy problème de ampiseho tsara mihitsy hoe taiza hoaiza ko nanonona anaran'le dokotera de taiza hoaiza navoakako ny sarin'le dokotera raha tsy diso ako zary tsy mbola nahita ny sarin'io dokotera io fa raha tsy navoaka amin'ny polisy pirenena sarin'io dokotera io tsy fantako hoe ngeda be ohatro zany ny akibetanany tsy fantako zay vao nahita io ka mba avoa kely ange zay zavatra zay hoe eze de mba atoro io miaraka am'izay koa ny polisy pirenena sy ny mpanao gazety namoaka an'le izy tamin'ny télé satria zary tsy mbola nahita ny sarin'le izy ka atoro io raha itoro nareo fa tsy problème zany torinareo de mivoaka aveo de miverina amin'ny teny ray aveo de ozy izy hoe nanaiko ozy izy ny touché vaginal
mangataka ny mpitsarako anamary satria zany zao zany no mety hoe afaka ialany le dokotera satria dokotera tena nanao touché vaginal tsy maintsy misy gant rehefa tsy misy gant touché vaginal de afaka ianjehana lalàna raha miteny dokotera hoe nampiasa gant de tetavo kely le gant de atao test de hoe mitovy ve manarakarak'izay tiako no miteny anareo fa tao aoriana namoahako ny publication io de avy eo nandefa message an'ilay dokotera ilay patiente rehefa nandefa message izy de novaliny le dokotera ary ny zavatra novaliny le dokotera de mbola mahatezitra vao maika mahatezitra fa miandry ny valiny fitsarana moa zany de afaka avokako le capture avy eo fa afaka vakiko fotsiny izy zao aloha vao maika mahatezitra am'izao fotoana zao izy mety teny hoe tsy namaly an'io message io ako mba porofo kely areo nisy pirate ny contenu dokotera io tamin'io fotoana message io de mba porofo kely satria raha ohatra hoe manampahaizana tsara nareo efa nareo efa zatrazatra resaka digitalisation sy numérisation sy ohatr zany iny de tokony mora hitanareo ny pirate ny contenu ohatrany tam'le iza moa tizy ty le député iny enazy manko avy eo rehefa mikorotana am'izay izy de izy avy eo hoe nisy pirate izy ny compte ka mba porofo kely nisy pirate ny compte fa zao amaky an'le message zao amaky le message ka tsy manina désactiver koa ary ny compte avy eo satria efa enregistreko capture vidéo le izy nandefa message anazy atao aoriana anaovako publication mandefa message anazy ako de ohatra zao nivaliny anako nantany anazy hoe nantaniko izy hoe hitanao ve le publication q de mandry ve zany nieritreritro engany eo tsy olona ray tsy roa manona ny aranao atamiko zany hoe misy olona efa mihoatra ny ray eny amin'ny fiarahamonina eny traumatiseno ianao ary zanako koa mety efa nataony loatra nyzany ohatr'izay nataonao zay ohatra zao navaly anako miaraba tompoko tsy mbola hitako le izy fa eniko fa ifonako tanteraka ny fihetsika nataoko raha ohatra ka fa tsy dokotera tompoko namaly an'ity messageko ty de mba porofo kely nisy ny pirate ny compteny tamin'ny 25 avril tamin'ny fito sy folo satria izy ato izy efa manaiky hoe mifona fa tsy netiny nataony ka raha tsy dokotera nanoratra an'ity fa hoe nisy ny pirate mitovy ale pirate ny compte ny député raha tsy vahiny iny de mba porofo kely ataovy anaty dossier any ny adresse IP an'le olona pirate ny compteny manaiky fa tena efa nisy mihitsy ny nataoko fa tena ifonako injato iny arivo raha mba sitrakao tena manaiky hoe tena tsy netiny nataoko fa ifonako aminao de allo izy averiko manontolo ny volana aloha 30 000 ariary fa le alafiko ny faladianao la mba fafana le publication fa tena mety animba ny asa famelona vady aman-janako mba afaka manatena an'izany ve zaho izy ka tsy haiko hoe olona tsy nanao ininona ve de mifona tsy maintsy navokako ty satria manomboka misy resaka mandendeha any anomboka anamarina izy hoe tsy izy nanao an'ity message ty ka mangataka zany hoe porofo hoe piratena ny compteny tamin'io 25 avril io satria sady namaly anahy izy namaly an'le patiente zany hoe le olona pirate ny compte zany sady nafantatra hoe ohatriny consultation nafantatra hoe namaly message le patiente de namaly message kokoa de vonina ny tsabo tanteraka anao hatrany farany fa averiko volanao nananina ho averiko zany le 30 000 ariary tena mety animba tanteraky ny asako ny azafady fa sody mba afaka janona le izy azafady indrindra atao amin'ny message zany izy anaiky izy mifona ozy izy fa tena tsy netiny nataoko ka tsy haiko hoe nidikan'izany hoe fona ve fa tsy netiny nataony inona dikan'izany amin'ny tena izy sady tsy za rery navaly amin'ny message fa ilay ankizy anankiray koa nandefasa amin'ny message hoe mba save fafany Vanessa Manonga ozy izy le publication fa averiko ny consultation anao 30 000 ariary na raha tianao ary de ho averiko 50 000 ariarynao rehefa avy naroniko ny foronao tsisy gant de ho averiko 50 000 ariarynao de zany vao baika matezitra zany ka raha ohatra ka hoe misy manana olana amin'izay de manasa anareo itory fa tsy problème zany avy eo amitory fa tena ikonareo fa mivoaka de mbola miverina amin'ny teny ray avy eo satria hatramin'izay jerenareo fa tao aorianany publication iny vao nivoaka daholo tsy kelikely hoe zay nisy nanolana nisy fanolanana tary nisy an'izao tary fa taloha miafinafina ny olona ary le olona efa victime ndray no sady miafina no matahotra
de ka noho izany zao efa mipoaka izy de mangataka ny olona rehetrarehetra zay manana resaka fanolanana zao ny conseilko teneniko anareo rehefa misy fanolanana de ny réaction voalohany de mametraka plainte tsy miandry ela be aty a France na mbola 10 taona raha tsy diso efa ohatrany efa hidivan zareo 20 taona ary na de mbola 10 taona ny lasa ary le acte mbola afaka torina any Madagascar afaka lalaoviny zareo raha ohatra ka hoe ela be anao vao mitory ohatra miandry herinandro anao na hoe miandry ray volana anao vao mitory de afaka teneny zareo ino ohatra le hoe attentat à la pudeur satria afaka teneny zareo hoe mety efa nanao tany amin'ny tany ivelany tany izy fa tsy le olona tiny nanao anazy ohatrany zao de ny conseil teneniko anareo zany rehefa misy resaka fanolanana de ny atao voalohany de mitory avy eo manantona ny centre vonjy raha ohatra ka hoe feno centre vonjy de nisy ministre ny mponina zany na me conseil anaky fa ndraso teneniko anareo misy numéro atsona numéro 113 afaka atsona io de misy olona afaka miconseil anareo afaka manampy anareo misy centre d'écoute koa ao amin'ny ministère ny mponina de aza misalasala de aza matahotra satria teneniko anareo hoe raha ohatra ka hoe tsy miteninareo de olona hafa no mbola victime le izy de zay fotsiny tiako tenenareo satria mety hoe ivadika le tantara atsoatsy raha ohatra mba miangavy kely an'le mino fa tena misy mpitsara manao ny asany ao ary misy mpitsara miresaka amiko ary misy mpitsara mbola fanampiny ka satria izy afaka mitena nisy pirate ny compteny fa ny toeram-piasany koa de nangataka resaka tam'le patiente ny alatsiny tam'le izy de nangataka mba alefaso aty le capture zao zany afaka hoe tedavina zany aloha le pirate ny compteny de aveo afaka antanina koa le toeram-piasany hoe fa manino izy zany ny toeram-piasany efa manaiko hoe ny alatsiny nefa zavatra mety hoe raha ohatra hoe tsy nisy le izy atreto aloha zany de mbola azo lazaintsika hoe tsy nisy le izy atreto satria mbola tsy nivoaka zany any amin'ny fitsarana fa za zany manome anareo fotsiny ny zavatra voarayako de anjarany amin'ny fitsarana ny andraina tsy andray anjarany olona tsirairay hafa ny andraina tsy andray fa za moa tsy afaka akombonina ny vavako zay tezitra mahazo tezitra fotsiny de ina moa saka teneniko manaraka teo zay rehefa misy fanolanana de aza miandry ela vao mitory satria misy akizy miresaka amiko koa zao hoe za koa izy tamin'ny octobre 2021 izy nisy ka ohatra zao ndray tamina olona ray hafa de tsy haiko ny any Madagascar fa lasa sarotra be le mitory aveo satria efa lavitra loatra le action fa miezaka manina moa izy ty miezaka vao vita le action de miezaka manatona polisy ary tsika koa nitako ny remarque koa tsika matahotra polisy fa mila miezaka manatona polisy tsika fa tsy manaikitra ny polisy tsy manino zany misy polisy tsara fanahy be mihitsy ary reny fa miezaka manatona ny polisy tsika de zay riavana fa de courage daholy amilahady ako anao live anankiray amalany pasteur Rija Randreny Andianana pasteur Rija satria zany nanao le vidéo ana pasteur iny ako de averiny de izy moa zany to de natsiaro hoe ivise izy hoe izy onle izy de ararotiko le live io zany tsy de tena hoe amaly anazy loatra fa sady anara loatra itory ho atsika kristianina ndridradritra amin'ny resaka évangile de prospérité efa ela ny te hiresaka an'io fa io ny occasion ako afahako miresaka anareo manazava anareo ny atao hoe évangile de prospérité de amilady manao an'izay amaly commentaire kely raha ako koa vanesa ela be tsy nahita ndry ka natoriana ry izy rotona ny sazy mitovy amin'ny mangalatra koa na latsaka ihany zay mihitsy ny torina izy de na rotona ny sazy na sursis na mandoha vola kely eo amin'ny 750 000 eo na rehefa tsy avoaka Facebook tsinona le izy de vita fotsiny eny fa zay fotsiny tiako apita hoe au moins zany aloha zany
mba nafantatra amin'ny peteritsika petera le petera ina moa le hira le hoe petera mahery fo vavolombelon'i Jesoa iny zany de rehefa jereko tao amin'ny internet izy tsy hitako kory ny cabinet fa miandry azy itory satria izy ona aty à France izy amin'ny ana de miandry azy itory fa tsy problème zany. Isoroana ny toy izao dia ny vehivavy rehetra mila fizahana amin'ny dokotera lehilahy dia tokony hitondra olona iray manatrika ny fizahana ary na dia tsy manaja ny tsy ambaratelon'ilay olona marary azy zany fa mampilama ny rehetra zay mihitsiny raha ohatra ka hoe ana dia aloha miezaka mitondra olona foana misy olona moa zany le hoe misy olona zany le tsy mahazo resaka mihitsy dia izy hoe ka tsy tokony misy dokotera mandray vehivavy tsony mihitsy dia ahoana zany zao le mpampianatra nan'olana iny tsy tokony misy mpianatra vehivavy tsony zany fa le raisonnement fotsiny zany ny tena hoe hatreo amin'ny tondron'orona mba tondro ihany koa toy izy message zany fa izy mitady proof de hoe ndry hoe bado be c'est problème ny koto any tsy fatako misy olona mandefa vidéo mandefa lien aty amiko fa tena teneniko anareo tsy manam-potoana ako sady tsy mahaliana ana ny hijery ny vidéo any ka alao izy hitatatatao fotsiny fa tsy haiko zany hoe taiza ny tomboan'ny problème any fa ny fantatry fotsiny de tamin'ny ovina moa tamin'izy fotoana tokony miona zay tamin'ny resaka RNS za moa zany tsy mandeha RNS zany na mbola karamaina sady na mbola tokotany koa ny RNS tsy mandeha amin'izany de aveo izy hoe andao izy iona de ozy mantsy anazy hoe tsy fatako ny programmako amin'io fa mbola tokony miakatra ny mbola misy programme zay amin'io fotoana io de iny ngambany any tsy zakany razoky fa zay zavatra rehetrarehetra teneniny ao zany tsy haiko ny zavatra teneniny ao fa zay zavatra rehetrarehetra teneniny ao marina daholy any exagéreo raha miteny izy ohatra hoe macrel iny de exagéreo to x4 na x5 ohatra miteny izy hoe zao iny Vanessa iny zao iny zao exagéreo zay zavatra rehetrarehetra teneniny mombana ao de marina daholy zay tsy na mahafinaritra raha zay mahafinaritra anazy fa raha hoe nijery zay vidéo any aloha za zao mbola tsy manam-potoana satria mbola mila miresaka ny bourse amin'ny mpianatra mbola mila miresaka ny portapoti any Dubai mbola miresaka ny fitangana fiainana mbola fiainan'olona maro mbola tokony hidirako intéressant kokoa rehefa tena tsisy resahana tsony mihitsy ka tsy teanao lasesta de mety hoe hijery anako fa hatreto aloha zany de tsy manam-potoana hijerena zay fa zay fiky anareo zay fiky any any zay ranga zay fa amin'ny lahady ako manao zay vidéo zay ianga moa izy ho antsika kristianina ny tena iangaviko tsy angaviko moa zany ka na tsy jery nareo tsy problème zay aloha fatapahako am'izay fa makely farany ako tsara bango ny volondry telo andro zao volo koa tsy vitako fininana mihitsy fa foroforotra ao fotsiny herivera rejely tsy vita ny tondrombolotro fa mila proof mazava raha zany ho betsaka ny endrikendrika ny anao sentiment lasa aloha efa any amin'ny avocat any ry monsieur Hervé ny proof fa monsieur Hervé moa zany zay hitany atao Facebook eto any aloha ny hitany efa any efa tsy Hervé akory natao avocat any fa aza matahotra fa raha Hervé koa natao avocat mety tsy tafavoaka mihitsy de zay fa courage daholy iza ndry hoe bado skoto amena hoe toveo amena fotsiny zany zay fa veloma daholy zay de makahery de teneniko anareo eto ny fotoanany fitsarana manaraka ho anareo zay te anotrina an'le courageuse be izy tsy mitsatsaka mihitsiny de teneniko anareo eto de zay fa endry tsara daholy de atsaharo le miaraka amin'ny vadin'olona tsy hoe misy olona vizeko akory fa zay fotsiny tonga atao tsaiko ato zao de zay fa kokoa daholy de manao kokoa an'ny filohan'ny SMM
jerenao tsara ty vidéo ako ty azafady